miaraba asika mianakavy amin'ny zao vanim-potoana lehibe ho asika eto amin'ny diocèse-ny Tolagnaro izao, indrindra ho asika eto amin'ny foiben'ny lazarista eto Mariaky amin'izao fankalazana ny Masindahy Vincent de Paul. Fiaro asika mianakavy izao nanomboka tamin'ny Alahady omaly no nakalaza asika izany fetin'ny Masindahy Vincent de Paul izany. Ny fianakaviam-be Vincentiana rehetra no niaran'ny fanome fotoana tsonitsika kristianina sy akanavaka nakalaza an'izany fety ny olo-masina mpiaro ansika izany. Ary dia mbola notizana izany androany amin'izao fahafito amby roapolo ny volana septambra izao, izay andro tena fankalazana ny Masindahy Vincent de Paul. Dia izany fankalazana izany dia mba hanenjana asika mba iompanahy hamelona hatrany ny aim-panahy izay nananan'ity olo-masina ity, dia ny fahaizana misinzo ireo mahantra, ireo sahirana vokatry ny fiainana ny evanjely. Ka dia hiomina isika hifanomezana mba ahafahana hifamozy sy hanitatra ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainasika andavanandro. Ka dia mba ho hery sy fanetanana asika indray izao fankalazana izao, hananasika aingam-panahy vaovao hatrany eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny namana indrindra ireo sahirana. Koa dia manentana asika mianakavy laohery ndao hiomina, ndao hifanampy, ndao hifanohana mba handresy ny rasy indrindra handresy ny fahasairanana sy ny fizaliana isan-karazany eo amin'ny fiainasika andavanandro. Ny fankalazana androany dia fankalazana ny fetin'ny Masindahy Vincent de Paul araky ny voasoratra ao amin'ny calendrier moa ny fahafito amby roapolo ny volana septambra no ankalazana azy. Dia ny fanome fotoana ny mpikambana rehetra nakalaza an'izany fety izany, ary tao anatin'izany fankalazana izany no nirisoan'ireo tanora 120 mirahalahy amin'ny dinga mpiainany ato amin'ny fikambanana. Rehefa navitany novisiana andritran'ny 12 volana izy ireo dia nirosa amin'ny atao hoe bon propos amin'ny teny français, na azosika dika koa fikasana sara amin'ny teny malagasy, izay efa anehoan'izy ireo ny fanolora-tena indrindra iainana ny voady, ireo voady takian'ny fiangonana, dia ny voady ny fahadiovana, fahantrana ary ny fanekena. Dia efa nanome toky izy ireo fa hiezaka iainan'izany, ka isan'ny nampiavaka an'izao fankalazana androany izao izany firisoan'ireo tanora ato anatin'ny fikambanana amin'izany fikasana sara izany. Sika mianakavy dia hiaraka hanohana azy ireo amin'ny vavaka sy amin'ny torohevitra isan-karazany mba ahafahan'izy ireo manaraka an'izany anson'Andriamanitra, ary mba ho tena mpanokatena araka ny ilain'ny fikambanana sy ny eglizy tokoa izy ireo eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia mankasitraka sika mianakavy. Endany Andriamanitra ray haneny asarankony amin'isika, ka rehefa faly nankalaza ny Masindahy Vincent de Paul isika, dia katahaka ny fitiavany sy ombo mbary soa aminy. Engany Jesosy zay nanome didy fankatiavasika, mba hitay ansika hanavao ny hevitra ny ansoanasika, ka iray fo iray isaina tokoa amin'ny fitiavana isika, ary ho faly hafoy ny androsika ho famonjenany namana. Engany ny fanahy masina hanome heransika, ka ho hitan'izao tontolo izao mpampianatry Kristy isika, dia ho mpitory sy ho mpiasa ny evanjely manambara ny marina sy ny rariny, ary hanitatra ny fanjakany ny fitiavana sy ny fiadanana. Engany
sakamsika siobasika mianamantakarivan sodan'Andriamanitra mahefany zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina Tantarani dianzicanie I Christi Akalazana androany ny fety masina Saint Paul zay piavy na chapely eto aminay Mariaky dia manentana sika kristana rehetra sy haka modely tahaka ny masina Saint Paul zay piavy madinika mahantra ary ny sahirana zay anaovana ansoavana sika rehetra mpikamba ketretsika etomantena mba samy fanampy amin'io na madinika zay misy eto ary dialogue ny fiaraban'ireo rehetra tazarisa amin'izao fantratrarana ny fetomasina indrindrandrindra ireo tanora raika amin'ny folo morala zay vao avy nanao ny boaty androany